miderany Jehovah ary firenena rehetra, miderazy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. Miaraka ivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo amin'ity maraina ity dia midera sy mankalasa anaranao ry zahay ary misaotra lehibe noho ny fitantanana amin'ny fiainanay. Ko ankehitriny ary manatreza izao fotoam-pivavahana ataonay eto izao ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao any izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miabanao sy ny ankonanao izahay amin'izao sabata izao. Manasanao izahay hanaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany ary ny fiadanan'ny Tompo sy ny famindrapon'Andriamanitra anie hanenika anao sy ny ankonanao. Ni asa solana
Iaraka maka ny teny soratra masina isika araka izay hita ao amin'ny Jaona. Jaona 10:1, 12 sy ny 17. Jaona 10:1, 12 sy ny 17. Izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Ny ondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Dia mbola tohizana ao amin'ny Mateo. Mateo 9:9, 20. Mateo 9:9, 20. Tsy injovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mintaona ho any an-tsompotra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Amen. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra izay an-danitra, verim-pisaoranao ny tenanay satria lehibe tsy takatry ny sainay ny fitantananao anay. Tsapanay ny fiarovanao anay ary isan'andro isan'andro dia mialoha mandrakariva amin'ny fitiavanay anao ny fitiavanao anay. Tompo, mamindrafo aminay ianao ary mamelany erikay satria mpanota tsy mendrika ihany izahay. Maro ireo zava-bitanay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mino izay fa ho avelanao ny elokay amin'ity androany ity ary ho vita fihavanana aminao isan'andro isan'andro izay. Raha nona izao vavaka izao izay dia mino fa hoenonao ary hovalinao araka ny habeny famindraponao. Tompo, kiana fiainam-piaratananao ny fiainan'ireo membra tsirairay avy, fiainan'ireo olona izay miaino sy mahita anay amin'izao fotoana izao. Kiana fiainam-piaratananao izany satria ianao no mpiasa mpitantana anay. Ary ovy amin'ny fahafenoana, misy manantsy fahasalamana Tompo, misy manana olana, ianao no hame vahaolana ho anay tsirairay avy. Amin'ity fotoanan'io ity ihany koa izay dia mangataka aminao ny mba hitsinjovanao ny tsirairay avy aminay, ka ny asa fivelomanay, ireo famelomanay ny ankonanay tsirairay avy, dia mba hojerenao ary androtsahanao amin'ny fitahinana manambiampy ho anao. Akinona fiainam-piaratananao mivavaka, fatononay mivavaka amin'ny anaranao Kristy mpamonjy. Amen. Izao dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny ampafolony sy ny fanatitra isika, koa omena fotoana fohy ary isika hanomana izany. Andeha isika hanao vavaka mangina ho amin'izay fanatitra izay. Amen. Arak'izay hita ao amin'ny Korintianina 2, Korintianina 2, 7, 17, dia misy izao teny soratra masina izao. Manao hoe, aoka ny olona rehetra samy anao araka izay inin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Eto dia raha manome isika dia ny tena tian'Andriamanitra indrindra dia ny manome amin'ny fifaliana. Tsy terena, tsy kamokamo, be da be no mety hoe malaindaina, tsy marisika raha anao ny fanatitra.
fa eto kosa Andriamanitra dia miantso antsika androany ny mba hanao hanome amin'ny fifaliana satria izay no sitrany, izay no tiany. Koa maniry indrindra ao androany raha hanome izao fanatitra izao ianao dia antanao amin'ny fifaliana ary hitan'Andriamanitra izay atolotra ao amin'ny fifaliana, izy no hamaly fitia sy hanome sitraka ho an'izay rehetra atolotra ao. Andeha ary sika hivavaka ho an'izany teny izany. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, isaoranay ianao noho ny amin'ny antso izay omenao anay indray amin'izao ora sy fotoana izao. Ataovy mahay manome izahay amin'ny fifaliana tokoa ka ho tianao sy ho ankasitrahanao ny fanatitra rehetra izay atolotray ho anao anio. Raiso ary Tompo ny fanatitray fa vonona izahay hanome izany amin'ny fifaliana tokoa. Raiso ihany koa ny tenanay mba ho ankasitrahanao eo anatrehanao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo amin'ny fandaharana ho an'ny ankizy sany sika izao ho jerentsika androany ny mikasika ilay mpiandry ondry. Jabala no anarany.
Trano kely any an-tendrombohitra any Jody no ipetrahan'ny Tsabala. Eo akaikin'ny tranony no nasiany vala misy fefy vato. Nanana ondry 100 izy. Be dia be zany a. Misy ondry lahy be tandroka, misy reniondry ary misy zanak'ondry. Ireo ondry rehetra ireo, na ny ondry lahy, ny reniondry, ny ondry kely dia samy be volo daholo. Manaraka sy mankatoan'ny Tsabala daholo ireo ondry ireo. Rehefa hoy Tsabala hoe tahô, dia miazakazaka manaraka azy ireo ondry 100 ireo, sady manao hoe klik klak klik klak mikitrony amin'ny lalana feno vato any an-tendrombohitra. Rehefa mankatahaka ny feon'ny alika mitomany indray Tsabala manao hoe ahoo, dia mitangorona daholo indray sady mifampisisika ireo ondry ireo. Fa rehefa hoy Tsabala hoe lahô, dia mipetraka matory daholo indray ny ondry 100. Amin'ny maraina raha vao miposaka ny masoandro dia sokafany Tsabala ny varavaran'ny valan'ondry dia antsoiny hoe tahô, tahô, be hozy izy ny ondry lahy, be hozy izy ny ondry vavy, be hozy izy ny ondry kely. Dia manaraka ny Tsabala daholo ireo ondry ireo. Indraindray dia tsotroin'ny Tsabala ny ondry kely dia manaraka avy ao aoriana ny hafa. Tarihan'ny Tsabala eny amin'ny Ahimaitso izy ireo, fa alohany hihinanany Ahimaitso eo dia hoy indray Tsabala hoe lahô. Na dia noana aza ireo ondry ireo dia mipetraka indray aloha miandry. Jereny Tsabala tsara ny manodidina dia jereny mantsy sao misy zava-maniry misy poizina, na koa mety misy bibilava ongotany ny zava-maniry ratsy ary somary kapokapohany ny tany dia mitsoaka ny bibilava. Afaka mandroso amin'izay zao ny ondry dia antsoin'ny Tsabala hoe tahô, tahô, dia tonga ny ondry andeha hiraokahatra. Miraokahatra eo ny reniondry dia miraokahatra eo koa ny ondry lahy, fa ny zanak'ondry kosa miazakazaka milalao manodidina eo. Tsy mihinana ahitra mantsy ny zanak'ondry fa rehefa noana ry zareo dia minono amin'ny reniny. Dia mijanona miambina azy eo tsara Tsabala. Amin'ny tolakandro indray dia miantso azy indray Tsabala manao hoe tahô, dia reny indray izy fa manaraka ny Tsabala ao aoriana. Mila mandeha lavitra kely zareo mantsy mitady rano. Tsy maintsy misotro rano isan'andro mantsy ny andehan'ondry. Somary feno vatovato sy tsilo ny lalana, misy lava-bato lalina sy maizina ihany koa eo amin'ny sisiny. Jerijereny Tsabala sara sao dia misy fahavalo, kanefa tsy hitan'ilay ambodia anankiray nivoaka moramora avy ao anaty lava-bato. Rehefa tonga teo amin'ny lalana teritery, nitsambikina ilay ambodia sady ningeringerina nampiseho vangy. Mianaparitaka ny andian'ondry mantsy ny tena tetiny dia avy eo hisambotra ondry anankiray amin'ireo dia hitondra anazy mandositra any anatin'ny lavakany. Fa hitan'ny Tsabala izy tonga dia nitsambikina izy dia niantso hoe ahoo. Dikan'izay amin'ny ondry mitangorona, ka na dia natahotra mafy azy izy ireo dia vao naheno ny feon'ny Tsabala izy dia nitangorona aingana ry zareo. Rehefa nitangorona izy tsy hita n'ilay ambodia izay atao. Dia nitsambikina indray Tsabala no kapohany tamin'ilay tehana lavabe ilay ambodia dia lasa nandeha nitsoaka. Rehefa avy niady tamin'ny ambodia teo i Tsabala dia niantso indray izy hoe tahô, tahô, dia manaraka anazy indray ny andian'ondry. Ary rehefa kelikely dia tonga teo amin'ireny rano kely izay manjofonjofo be zareo. Tsy afaka tonga dia misotro eo ny ondry raha mbola misasasasa be ny rano, fa hain'ny Tsabala ny atao. Hoy izy hoe lahô, lahô, dia maninona indray ny ondry mipetraka indray aloha miandry. Nanka-vato izy dia nifefeny tamin'iny ilay rano nanamboarany ohatrany lasa dobo kely. Dia rehefa izay dia afaka
misotro rano eo amin'izay ny ondry. Eo ampisotroana rano anefa misy ondry anankiray izay tsy nankatoa fa lasa niazakazaka nandeha nakany an-tendrombohitra any. Rehefa avy nisotro rano ny ondry rehetra dia notarihan'ny Tsapala andeha hody any ambala amin'izay. Ireo ondry kely visaka ary dia nitsotroiny teny an-tratrany. Rehefa tonga teo ambaravarana dia isainy tsirairay ny ondry. 1, 2, 3. Ty anankiray ity nisy voakaikitry ilay ambodia asiana menaka. 4, 5. Ilay anankiray ity izany koa ohatrany mararirary ao amena fanafody. Tena anisa teo izy tapitra ny ondry. Misy anankiray tsy ao, tena tsy ampy anankiray ny ondry. Nidiny Tsabala ny vala voaharo tsara ao daholo ny ondry rehetra fa tsy anankiray. Tsy nankatoa io ondry anankiray io niataka tamin'ny namany izy ary very any an-tendrombohitra any. Nefa ny any an-tendrombohitra any misy ambodia mihaza sady mierimgerona. Efa noana sady reraka Tsabala amin'izao kanefa tsy afaka ny sakafo izy na atory raha tsy mbola hita n'ilay ondry very. Nakajiro Tsabala mpiandry ondry ataony fanala dia lasa izy nivoaka andeha hitady ilay ondry very. Verina tany amin'ilay lalana feno vatovato izy sady mijery ankavia mijery ankavanana. Tonga teo amin'ilay Ahimaitso ny nanan'ny ondry izy, nijereny tao amin'ny kirihitr'ala, nijereny natsony taô. Tsisy mamaly. Nandalo teo akaikin'ilay lavabato indray izy, niampitan'ilay renirano, tonga teo amin'ilay dobo kely izay namboariny, janona teo indray izy. Taô. Na ngilatsofina tsara izy niandry. Be. Feo malefaka avy any lavidavitra any. Lasa narahany ilay feo. Jereny, ny andro amin'io fa maizina. Jereny. Ry anaty kirihatra ry voasaringotry ny kirihatra ilay ondry. Nosokiriny tamin'ny tehany. Ny tehany mantsy misy ohatrany faraingo kely izay. Sokiriny tamin'ny tehany ary azo ny soma tsara. No batainy dia nataony teo an-tsorony dia lasa izy nody. Sady falifaly izy siosioka ary rehefa nampidiriny tao ambala ilay ondry izay hita dia sady mihirahira izy no nanidy ny valan'ondry. Voaharo tsara daholo ny ondriny zato amin'izao dia faly izy. Izao no voalazan'ny Jaona 10:20 sy ny 7:20 hoe izao ny mpiandry tsara hoy Jesosy. Ny ondriko mihaino feoko ary izy manaraka ahy. Toy izany no itiavan'Andriamanitra antsika. Ondrin'i Jesosy daholo ny olona rehetra, na lehibe na kely, na mainty na fotsy na mavo na mena. Ary mikarakara ny ondriny izy na ny ondry lehibe na ny ondry kely. Hoy izy hoe mankanesa ty amiko fa izaho no miay anareo sy miaro anareo. Toy izay ny lesontsika androany hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay fa afaka nianatra ny lesona momba ny mpiandry ondry androany. Engane izahay Tompo ka ahay hiaino ny feonao ary hanaraka anao satria ianao no mpiandry tsara anay. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.
Am'tian'io ty dia tiako ny amerina aminao fa Andriamanitra dia miteny aminao isan'andro isan'andro hoe ahy ianao, izany hoe an'Andriamanitra ianao. Araka ny vakiteny zay novakiny mpanompony teo ao amin'ny Matio 4 ka ny 5 ka hatramin'ny 7 fa ny andeha vakitsika dia amin'ny 4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsinjovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny, ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny fa ianareo ry havana amin'ny lalaisany ny tsintsinaza ahian'Andriamanitra maika ava ianao koa tena ahiny isan'andro ianao, miteny aminao izy hoe ahy ianao. Ato anatin'ny Baiboly dia miverina impito amin'ny 70 ny teny hoe ahy ianao izay tenen'Andriamanitra ho antsika olombelona 7/70. Izany hoe milaza zavatra amintsika le atao hoe isa 7. Raha ny herinandro dia misy 7 andro, izany hoe isan'andro mandritra ny herinandro mivadika ho herinandro, mivadika ho volana taona dia miteny aminao mandrakarivan'Andriamanitra hoe ahy ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Jerevantsika amin'izany amin'ity maraina ty ny toerana misy atsika, ahoana ny toerana misy atsika dia inona ny tenin'Andriamanitra manoloana n'izany toerana misy atsika zany, ary ny tapany fahatelo farany dia hoe inona ary zany ny tokony ataoko, inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisiko manoloana an'izany. Aiza ho aiza moa zany ny toerana misy atsika amin'izao fotoana izao. Inona ny zavatra mampiasa sainanao, inona ny zavatra mampitebiteby anao. Raha jerevantsika ao amin'ny Matio 4 ny 15 sy ny 17 ary hovakitsika dia zao ny vakiny, ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manainy amin'ny ainareo dia izay ho hoaninareo na izay ho sotroinareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo. Izany no zavatra manahirana ny olombelona isan'andro. Inona no tafiana, inona no sakafoana, inona ahoana ny hofatrano, ahoana lay adi-piainana zany no mianjady mafy amin'ny mpianakaviana isan'andro. Fantatr'Andriamanitra izany. Dia mbola piny izy eo ry amin'ny 17 tapany voalohany, ary nahoana no manainy amin'ny fitafiana ianareo, fantatr'Andriamanitra izany. Manoloana an'izay dia hozy Andriamanitra hoe aza matahotra ianao. Andehantsika hiverina hamaky ny any amin'ny Isaia 1:7 ka ny 9 dia zao mivaky miteny amin'ny anaran'i Jesosy, ary izao no tenin'Andriamanitra aminao. Isaia 1:7 ny 9 ny 9
ka hatrany mandiny fahatelo ambin'ny folo de zao afaka tena amin'ran Jesosy fa ianao kosa ry Israely mpanompoko, izany hoe le anarana hoe Israely soloy ny anaranao, le anarana hoe Jakoba mbola Israely any mbola soloy ny fanampiny anaranao. Dia izao ny famakitsika azy hoe fa ianao kosa ry Tefison mpanompoko sy Teofily izay nofidiko raha ataoko amin'ny anarako zany, taranaka Abrahama sakaizako, ianao zay efa notamtanako avy tany amin'ny farantany ary nantsoiko avy tany an-tsisiny ka nolazaiko hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako. De sao miteny Andriamanitra, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierigerika foana fa izaho no Andriamanitrao, mampaherenao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho. Indro homendra sy angahia izay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy. Eny ho levona izay miaty aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ho zava-poana izay miady aminao. De zao ny amarana izy amin'ny 7:10 hoe fa izaho Jehova Andriamanitrao no mitantana ny tananao ankavanana de ilay manao aminao hoe aza matahotra izaho no hamonjy anao. Andriamanitra zany de miteny amintsika isanandro isanandro hoe ianao, aza matahotra ianao, momba anao aho, izaho mihitsy no niantso anao avy tany an-tsisiny, nitantanao avy tany amin'ny farantany. Ianao koa aza matahotra, momba anao aho. Inary no tokony ho fanapakevitra. Voalohany de zao, tokony atoky mandrakariva n'ilay Andriamanitra miantso anao hoe zanako ianao. Tokony hifantoka ary hanana fifaliana amin'ilay pahary izay miantso anao isanandro isanandro hoe zanako ianao. Ary hafana malalaisany, foano ny tahotra satria an'Andriamanitra ianao. Foano ny tebiteby, apetrao eo ampelantanany zany, apetrao eo ambany fanahiany zany. Mazava lay teneniny Mateo 5:9 teo, izany rehetra izany dia katsahan'ny olona tsy lisa fatratra, fa omeny ny mpanompony izany na dia matory aza izy. Ko aza manay anareo am'izay hoaninareo, am'izay fitafianareo, fa apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra izany rehetra izany. Sao manko nataony amin'ny 9:10 amin'ny tapany faharoa amin'ilay toko 9 amin'ny bokin'ny Matio, filasan-tsara Matio. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny mitena noho ny fitafiana. Dia voatohizany hoe tsy njovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ry hafana malaisany, mihoatra lavitra noho ny vorokely sy ny voromanidina ianao. Apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao rehetra, apetrao am' Jesosy ny ahiahy, ny tebiteby, ny tanjona akendrenao, ny zavatra tiana ho tratrarina, apetrao aminy zany. Manana olana va ianao? Apetrao am' Jesosy zany. Manana zavatra kasaina atao lavidavitra kokoa va ianao? Omeo antsao Jesosy eo, izao no mba faneriko. Fa mihoatra lavitra noho ny voromanidina ianao. Misy tononkira anankiray manao an'izao hoe ny tsintsinaza ahiny. Maika, ianao koa ve? Mbola ahiny lavitra noho ny tsintsina ianao. Ry havana malalaisany, inona ary ny tokony hataonao manoloana zany fitiavan'Andriamanitra izany?
fitiavan'Andriamanitra iesony ianao hoe zanako ianao, ahy ianao. Marina fa ao anatin'ny baiboly nylay teny hoe ahy ianao dia miverina ny 7 amby fitopolo. Raha vao maretsika lay ataontsika hoe fe hoe 7, lay teny hoe 7 dia miverina ho ansaitsika avy hatrany lay hoe ny herinandro dia misy 7 andro. Raha jerena zany 7 amby fitopolo no verina, zany hoe isan'andro zany mandritra ny herinandro de miresaka amiko foana, miteny amiko foana, ianao aza matahotra ianao, aza mitebiteby ianao, apetra ho amiko ny fanahinao. Impito amby fitopolo isan'andro zany. Inona ary no tokony ataoko? Inona no tokony ataonao? Andehantsika hamaky ny ao amin'ny Isaia 47. Ato amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 147 ka ny 10 ny tapany voalohany. De zao ny vaky ny teny amin'aran'i Jesosy. Isaia 47 ny 10 tapany voalohany. Aza matahotra ianao, fa momba anao aho. Ary aza mierigerika foana fa izao no Andriamanitra. Mazava lay tenin'ny tompo eto. Aza matahotra. Ny tokony ataontsika zany de zao, tsy tokony atahotra atsika satria zanak'Andriamanitra isika. Aza mierigerika foana. Inona moa hoe mierikerika? Ny atao hoe mierikerika de mijery ny any aoriana, mitodika makany aoriana. Andriamanitra efa mitarika, efa mitantana de mbola mierika ny any aoriana ndray ianao, ny lalana makany amin'ny fiainana sy ny fahasambarana, ny fifaliana mandrakizay. Izay no aoka ho zorina, izay no aoka ho tanjozorina, izay no aoka ho banjinina. Aza mijery ny lasa ratsy na tsy mety intsony. Ampahirezo ny fonao satria Jesosy, lay Jehova tompoitsika mihitsy no mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinany. Teny mazava izy hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho. Aza mierigerika foana, aza mitoditodika koa, fa izaho no Andriamanitra. Ary eo amin'ny 17 de mbola hamafisiny zany teny zany. Eo amin'ny 17 amin'ny Isaia 47 de ozy izy: fa izaho Jehovah'Andriamanitra no mitantana ny tanànao ankavanana. De lay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Fitiavan-dehibe zany, fitiavana lehibe izany hoe ny tanana ankavanan'Andriamanitra no mitantana ny tanako. De miteny izy hoe aza matahotra ianao. Ry havana malalaisany, lehibe izany fitiavan'Andriamanitra anao izany. Raiso izany, tapaho ny hevitrao, manomboka izao tsy erikerika itsony fa naraka an'Andriamanitra, hametraka ny fitokianao aminy, hametraka ny fitokisanao eo ambany fitariany, ary indrindra hametraka ny olam-piaina anao eo ambony ny tanany. Homeo azy izany, fa ho hitanao fa izy no hitrantsehatra amin'ny lafindrehetra, hazahoanao an'izany fifaliana. Indrindra hazahoanao ilay fiainana mandrakizay zay kasainy zay mambony indrindra ho anao. Ary ao amin'ny Josoa 1:7 ary izy dia mandidy mihitsy. Josoa 1 ka ny 7. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Josoa 1 ka ny 7. Tsy efa nandidy anao va? Ko mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivatim-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Ry havana malala, didian'Andriamanitra isika
didian'Andriamanitra ianao hoe aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Koa na inona tebitebitsaina, na inona olana apetrao aminy zany, na inona fanahianao dia ome ho azy zany. Didian'Andriamanitra antsika hanao an'izany. Momba anao ahozy izy amin'izay rehetra alehanao. Ny faniriko de zao, ho mafiorinao anatinao ilay fatokiana tanteraka an'Andriamanitra, ka na inona zava-mitranga eo amin'ny fiainana misy anao, eo amin'ny toerana zay misy anao, dia ho apetraka ao eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary dia hahita fifaliana, hahita fahombiazana, hahita lay ataontsika hoe fifaliana masina ianao eo amin'ny fiainanao sisa rehetra. Tsy mierikerika intsony fa mandroso makany amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra hatrany amin'ny fiainana mandrakizay ho tahinane ianao, ho tahina ny teny izay norenesinao. Amen. Come
miaraka ivavakaria isika. Jehova tompona eo, misaotranao zay no ny teny sarobidy zay nomenao anay tamity anio ity. Engany, ho vato fansika ao anatinay ny fahatokisana anao. Ho fifaliana ho anay ny mametraka ny ahiahinay, ny tebiteby, ny fanirinay eo pela tananao. Ary mankataka aminao zahay, omeo fifaliana amin'ny fanompoana anao. Ary tsy atahotra na herikerika itsony, fa tena handeha miaraka aminao. Metezanao Andriamanitro, hitahy ny mpihaino rehetra, hitahy ny mpijery rehetra amin'ity anio ity. Ka na inona ny olany, na inona ny tebitebiny, dia ianao Andriamanitro no hanome azy ireo ny fifaliana ao anatin'izany fahatokisana anao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany no angatana izany vavaka izany. Amen.